Miara-banao ry havana amin'ity andro fiakarana. Andro atsiarovantsika niakaran'i Jesosy mpamonjy ho any an-danitra. Ao anatin'ny perikopantsika anio, ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, 1:12, dia milaza ohatr'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Iny Jesosy izay nampiakarina ho any an-danitra dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Andro fiakarana anio, andro atsiarovantsika niakaran'i Jesosy Kristy Tompo ho any an-danitra, atsiarovantsika nandraisany ny toerana amin'ny mahampanjaka azy, toerana izay efa azy hatrizay ary niraisiny izany. Hiary hivavaka isika. Tompo, Jesosy Kristy Tomponay, mpanjaka ianao, Andriamanitra ianao, ary niakatra any an-danitra, hanomana fiainana ho anay. Misaotra Jesosy Kristy Tompo, ianao no nanome an'ity andro ity, ahafahanay mahatsiahy izany, ahafahanay mahatsiahy fa misy Andriamanitra any an-danitra any, ahafahanay mahatsiahy fa misy fiainana izay homaninao ho anay any an-danitra any. Tomoera mandrakariva ao am-ponay Tompo, ampatsiahiva ho anay mandrakariva fa manana fotoana aminao izay any an-danitra izay efa nomaninao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny perikopana koa ry havana dia manambara amintsika fa mbola ho avy ny tompontsika. Mbola ho avy Jesosy, ho avy any amin'ny rahony lanitra izy handray antsika ho any amin'ny fonenana izay efa nomaniny antsika. Jesosy Kristy Tompo, mbola ampatsiahivinao anay anio fa ho avy ianao. Ho avy ianao Tompo, ho avy any amin'ny rahony lanitra, ho avy handray anay. Ianao mampantsiahy anay isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka izay nampianarinao anay fa ho tonga ny fanjakanao. Da io izany Tompo, tena hitoetra aminay mandrakariva izany teny izany, ahatsiarova anay isan'andro fa miandry ny fiverenanao izay, miandry ny eona aminao izay, ary manomana fatratra ny fionanay aminao. Jesosy Kristy Tompo, ianao ny fahazavan'ny fiainanay, ianao ny fanilo ny dianay, ary ianao no ampinga fierovanao anay. Fahazavany ianao Tompo, fahazavan'ny fiainanay ianao, ary eo aminao mandrakariva ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy Kristy iray reno, fahazavany fiainako, naitokeko marinoko, izy ilay fiadanako, lay vato fehisoroko, napiga fiarovana.
Jesosy Tompo, mpanjaka ianao ary mbola hiverina ianao Tompo. Ianao no hitahanay tsirairay avy, ianao no hitoetra amin'ny fanahinay tsirairay avy eo am-piandrasana ny fiverenanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana riavana no hiara-banantsika rehetra natratra izao andro fiakarana izao. Mibandrina hatranosika ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanamazina. Dia sika riavana hiaraka hitsangana hanao ny hiran'ny jobily miverena amin'ny fitiavana voalohany. Fitiavana voalohany, penatiako hiverenana, kusuka fizany fonifo, iditiko no tantera. Fitiavana voalohany, penatiako hiverenana, kusuka fizany fonifo, iditiko no tantera.
ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantsoa masina ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra ry havana dia andeha rahantsika mamaky ny Salamo 170. Salamo 170 aorian'izay dia andeha ataontsika ny hira Fjkm Isotry Fitiavana. Dia arsika ry havana iombona iaraka amin'ny mpanao salamo hiderany tompo manao hoe: mite afatanana ary firenena rehetra mibeo an'Andriamanitra, fa Jehovah no avy indrindra ka tokony ho atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary firenena samihafa ho ambany tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, olon'Andriamanitra Abrahama. Fa n'Andriamanitra ny ampingany tany, avy indrindra izy. Amen.
Iombom-bavaka sika ry havana. Mideranao izahay ry Andriamanitra mpanjakanay. Mideranao izahay ry Jesosy Kristy tomponay. Noho ny amin'ny asanao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Matsiaro feno fisaorana izay tompony amin'izao andro ankehitriny izao. Noho ny amin'ny asany tanterahanao teto amin'izao tontolo izao, ka tsy arovanay fa olo-tsambatra ao aminao izahay. Misaotra tompo malalo, noho ianao izay manome fiainana be dia be ho anay tsirairay avy reto, ary misaotra ihany koa noho ianao izay mihazona anay mandrakariva. Indreto ary izahay, manantona ny sezany voninahitry ny fiandriananao ao andapany fonenanao. Ianao tompo, ilay Andriamanitra tena tsy anay. Tsy misy tahaka anao ry Jesosy Kristy tomponay, ilay na efa ny asa-pamonjena ao anay tsirairay avy. Indro ary izay ankehitriny, mitady anao, mikatsaka ny tavanao amirapiratra eo amin'ny fiainanay, ary ny rinay Jesosy, dia mba hiditra eo amin'ny fiainanay ianao, androso aty am-ponay mandrakariva ianao, ahatsapanay, fa hafa tokoa ny manompo an'Andriamanitra velona. Koa raisy tompo, ny voninahitra izay atolotra ianao, fa mendrika ho anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Andeha ho tanterahantsika ny hira 2:107 ho fangatahana ny fanahy masina. Ivavakisika. Andriamanitra rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny ianao nahary izao rehetra izao. Ary nahary anay olom-baovao tokoa ianao noho ny amin'ny teninao sy ny asany fanainao masina tsy anatinay. Misaotra tompo fa ianao ny avian'ny zavatra rehetra, ianao ny azona izany. Ary ny teninao izay efa nafafy teo amin'ny fiainanay dia tonga avo manefy anay tsirairay avy. Sitraka hatrany Jesosy ny ampianarinao anay, ary ny azonanao mandrakariva anay amin'ny alalan'ny teninao, ilay tenim-pahary. Koa mba tsaronay tokoa ane, fa amin'ny fiverenanao amboninahitra, hitsaranay sy handrainay amin'ny mpifaliana, dia ho tsapanay, fa ho avaozinao tokoa ny zavatra rehetra. Irinay fanahy masina, mba hanavaofeno anay ianao, hanokatra ny fonay ianao, mba ho tena lapa mahatamana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina, ny fonay sy ny tenanay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, no hanonanay izany tonom-bavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Hiaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika ry havana. Ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka 2. Mpanjaka 2 toko 2, ny 9:7 ka hatramin'ny 4:10. Mpanjaka 2 toko 2, ny 9:7 ka hatramin'ny 4:10. Ho tohizantsika fanekena vaovao, filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 7, ny 9:7 ka hatramin'ny 10:10.
Jaona toko 7, ny andiny 7 ka hatramin'ny 10. Ho faranana izany, ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 1, ny andiny 9 ka hatramin'ny 11. Asan'ny apôstôly toko 1, ny andiny 9 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita izany, dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny efa tafita izy ireo lahy, dia hoy Elia tamin'ny Elisa: angatao izay ataoko ho anao, dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa: masina ianao, aoko ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy: sarotra ny nangatainao, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany, fa raha tsy izany kosa dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha sy nresaka izy ireo lahy, dia indro nisy kalesy hafa sy soavaly hafa na misaraka azy ireo lahy, ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Ary raha nahita izany Elisa, dia niantso hoe: rikakio, rikakio. Eny ny kalesy Israely sy ny mpitaingy soavaliny, dia tsy nahita azy intsony izy, ary ndraisy ny fitahifiny ka nitsiary ny roa. Ary nalainy ny kapotiny Elia izay latsaka avy teny aminy, dia niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia noraisiny Elia ny kapotiny Elia, ilay nilatsaka avy teny aminy ka nakapo ny rano, dia hoy izy: aiza Jehovah Andriamanitra Elia? Eny, Elisa kosa nikapoka ny rano, dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Nikodemosy namaly taminy hoe: atao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ianao va no mampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy niraisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary raha tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka nanandrata Mose sy nomena rana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Koa izay tafangina teo dia nanontany hoe: tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakanao amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy: tsy anareo no halala ny andro na ny fotoana izay nitendrendray amin'ny fahefana ihany. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilazany Jesosy, dia nakariny izy raha mbola nijery ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy 2 lahy teo aminy niakanjo akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Mialoha ny andrasantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andeha ataontsika ny hira 7:30 ny andininy 4. Hitsangana sika ry havana. Sing
mipetraka ny fiangonana. Vavaka ry havana. Tompo, ndreto zay fiangonanao faly mideranao, faly mankalazanao no ny fahasoavanao aminay fa na dia eo aza ny zava-misy ara-pahasalamana dia tsy voasakan'izany izahay fa afaka miona aminao, afaka miombona amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Misaotra ny amin'ny tenin'ny mpanao salamo izay nyrenesinay teo hoe enao Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana. Io miteny izay nomaninao anay mba tena hoe iasan'ny fanamasina ka ametrahana ianao ho avo indrindra amin'ny fiainanay fa tsy ho teny vakina amin'ny salamo fotsiny izany. Ny salamo ihany no mampatsiahy anay fa manjaka amin'ny firenena rehetra ianao Jehova ho manjaka amin'ny firenena rehetra ianao. Dia meo anay eo anatrehan'izany ny anontany tena raha hoe manjaka ao amin'ny fonay ianao. Dia araka ny tononkira-panahy izay ny irainay teo, io izahay mba tsisy anana fo maditra, tsisy anana fo manda, fa tena hoe fonofo, tany lonaka, tany tsara handray ny teninao, iasan'ny fanamasina, ampiorina ny finoanay. Izany no vavaka ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny asan'ny apôstôly teny mahazatra, teny klasika mora zay no ilazana azy. Amin'ny Andro Fjkm asan'ny apôstôly toko voalohany. Ndeha raha tsika mamaky sy miaino ny 9 ka hatramin'ny 11 ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Raha fitinina ry havana, ny afatra androany dia azo fitinina tahaka izao hoe ovay ny fijerinao ny rahona. Ovay ny fijerinao ny rahona. Ovay fijerinao ny rahona. Ina moa ty rahona? Rahona ery an-danitra ery zany. Ovay fijerinao ny rahona. Misy tenin' Jesosy amin'ny Lioka 12:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha mahita rahona miposaka any andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana, dia tonga izany. Raha mahita rahona miposaka ianareo any andrefana, miaraka amin'izay dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana, dia tonga izany. Ry havana, raha anova ny fomba fijerinao ny rahona ianao, vao mahita rahona ianao dia oka tsiaro an' Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Zay le afatra androany. Ovay ny fijerinao ny rahona. Raha vao mahita rahona miposaka ianao dia tsarovy Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Satria rahona, io rahona io no nampiasain'Andriamanitra ampiakarana azy
any an-danitra eo an-tanana kavana. Mario kely ry havana le texta. Ny asan'ny apôstôly tsy miteny hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra, fa Jesosy hoe napekarina Andriamanitra ho any an-danitra. Jesosy ry havana, Andriamanitra napiakatra an Jesosy. Ary mahafinaritra rehefa mahita an'izany hoe Andriamanitra napiakatra an Jesosy. Arahona nampiasainy. Matsiaro ny tenin'ny Salamo 104 telo hoe manao ny rahona matevina ho kalesiny. Manao ny ravina matevina ho kalesiny. Io rahon'io zany no karazana kalesy nampiasain'Andriamanitra apekarana an Jesosy. Tsy mba nampiasa vaisseau spatial zany, nampiasa kalesy izy teny rahona. Zay ry havanao. Ovay ny fomba fijerinao ny rahona. Ary sy tantara be zany hoe anova ny fijerinao zany dia ny rahona saika misy foana isan'andro. Ary rehefa elanyele raha tsaronao ny fiantomboan'izao tontolo izao, ovay ny fijerinao ny rahona, iova ny finoanao, iova ny fanantenanao, iova ny fitiavanao an'Andriamanitra ry havanao. Azo antoka zany. Hoy ny 1:12. Le teny'le anjely roalahy tamin'izy 12 Galiliana hoe iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Iny Jesosy zay nampiakarina niala tao aminareo iny, nampiakarina zany Jesosy, dia mbola ho avy. Vanim-potoana iainantsika ry havana, dia manelanelana zany fotoana nampiakarana Jesosy any an-danitra zany sy mivanim-potoana mbola hiavy. Ary zany ny finoana miorina amin'izay ambarany soratra masina. Niakatra izy tahaka izay nahitanareo azy, fa mbola ho avy indray izy. Tengany koa ny rahona ampatsiaro anareo an'izany ry havanao. Satria ny tenin'ny Jesosy Kristy dia hoe hatramin'izao izy Matthieu 26:64, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo kavanan'Andriamanitra, eo kavanan'ny hera azafady, ary ho avy amin'ny rahona eny amin'ny lanitra. Matthieu 26, mbola ho avy izy. Zany ny ambara, zany ny mesazy ny rahona, mpitoroteny irahan'Andriamanitra isan'andro, itoroteny amintsika ry havana. Ovay fijerinao ny lanitra, dia tsy ho matomato ohatran'io ny finoanao. Dia raha jerena ny fahamarinana voalohany dia izao hoe io Jesosy nampiakarina niala taty amin'ny tany io ho any an-danitra, dia napetrak'Andriamanitra eo ankavanany ho mpanjaka ny mpanjaka sy ho tompo ny tompo. Tsy vovao amintsika Isotry Fitiavana zany hoe ny ascension dia fahatserovana n'izany hoe investiture an Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka. Investiture an Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka. Ovay ny fomba fijerinao ny rahona raha vao mahita ny rahona ianao zany hoe ay, io zany ny kalesy nampiasan'Andriamanitra ary tamin'ny investiture an Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka, mpanjaka ny Joe Biden io, aloha tsika hiresaka concret. Mpanjaka ny Xi Jinping avy any Chine io, mpanjaka ny Vladimir Poutine io, na fatany na tsy fatany, zany ingery havana io e. Asa raha fantatry Andro rajoela fa mpanjakany io, zay le zahatra, fa mpanjaka ny mpanjaka io. Vehivavy anankiray teto amin'ny tanin-drazantsika ry havana no nafantatra hoe Jesosy dia mpanjaka ny mpanjaka. Raha navalina faharoa fantatsika Isotry Fitiavana tsara zany, ny 20 juillet
1869 20 juillet 1869 raha nametraka ny vato fehizorony tepoly anatrova izy mamloatra ny teny nataony ravana mamloatra ny teny zany mpanjaka mahafantatra hoe misy mpanjaka ny mpanjaka eo amboniny eo de hoe no ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo zaho raha navaly manjaka mpanjaka ny Madagasikara no nanorina ity trano vato fivavahana ity tamin'ny 20 Jolay ho trano fivavahana sy ho fiderana ary anim-pona an'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka ary tompon'ny tompo araka ny teny eo amin'ny soratra masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zay matya no ny heloko ny olona rehetra ary nitsangana indray ho fahamarinana sy famonjena zay rehetra mino sy tia azy koa noho izany de tsy azon'olombelona ravana ity trano vato naoriko ho trano fivavahana ity na iza mpanjaka amin'ity taniko ity mandrakizay fa raha mandrava ity trano fivavahana amin'Andriamanitra naoriko ity de tsy manjaka amin'ny Madagasikara taniko mamriavana raha ny ara teolojia marina le filazany an Jesosy marina filaza hoe Andriamanitra na Jesosy mitovy ihany zany mpanjaka ny mpanjaka ary rehefa mandinika ny fiainantsika riavana amin'izao fotoana zao ny tsy fahafantarany mpitondra ankehitriny fa misy zany Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka zany mampikorosofana ity tanitsika ity takan'io ary sy andimby any fitondrana ankehitriny satria anapataperana na afaka herintaona na afaka 20 taona de mbola korosofana ihany ty fireneny ity raha tsy manaiky raha tsy matsiaro an'izao ascension zao hoe wow andrasoloha misy mpanjaka ny mpanjaka ndao akinina ndao an-tany hevina satria efa tamin'ny 1869 nefa nankinina taminy ity tanitsika ity riavanao zany ny afatry ny ascension ny Fjekarana nasandratra ho mpanjaka ny mpanjaka ho tompony tompo ary napetraka eo akavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo riavanao ary raha mandeha amin'ny fahitana ianao mijery ny zavamisy kivy ianao raha mandeha amin'ny fahitana ianao mijery ny zavamisy mandra-pahoviana tompo raha mijery amin'ny fahitana ianao de manontany teny hoe aiza raha ny solution fa velona ny fanantenana rehefa matsiaro ny afatry ny ascension zay afatra tokana hoe napetraka Andriamanitra napiakarin'Andriamanitra ny an-danitra ho tompony tompo sy ho mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra mahafinaritra ny tenin'ny Daniela riavana ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany meny Andriamatoa Andro Rajoelina sy namany ny fanjakana amin'izao fotoana zao na tianao zany na tsy tianao fa ny problema tsy zany ny problema de hoe mpanjaka ny mpanjaka isa manjaka ve ao amin'ny fonao riavana zany ny problème numéro 1 Jesosy zany problème numéro 1 Jesosy ary rehefa nitensika teo hoe Andriamanitra no nampiakatra an Jesosy any an-danitra tamin'ny alalan'ny rahona kalesin'ny rahona iny kalesiny tsy nandeha tamin'izao iny fa io herin'Andriamanitra hoe ary mbola haitsika Isotry Fitiavana zany de hoe tena hoe hery lehibe sy mihoapapana tokoa araka ny fiasa mahery vaika sy tsy haitoainy zany io herin'Andriamanitra io zay hoe anasoavan'Andriamanitra atsika mino ry havana zany le herin'Andriamanitra ny motorisainy ny kalesiny raha zay ny milazana azy anasoavana etsika ary zany hery zany ry havana amin'ny alalan'ny fanamasina sy hoe irahan'Andriamanitra mpiorina atsika zany hery zany mbola hoe tian'Andriamanitra anafana atsika koa
io herin'Andriamanitra io a nanafaka an Jesosy avy tao amin'ny fahafatesana sy tao am-pasana. Maro ny fiainan'ny kristianina mitonony any am-pasana ry havana. Zany ny vaovao mahafaly amin'izao andro fiakarana zao. Io hery io a dia omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanamasina, amoakanao avy ao am-pasanao, amoakanao avy amin'ny fahatoran'ny fahafatesana. Ary io herin'Andriamanitra io izy ny Efesianina 2:20 sy 20 niproven'Andriamanitra hoe raha napiakatra an Jesosy any an-danitra izy eo kavanan'Andriamanitra. Tsy hoe misy hery io dia naleva le kalesa dia hoe diso lalana le kalesa fa lasa any Marsa na lasa any Jupiter izy fa tsy lasa eo kavanana. Non. Nakeo amin'ny akavanan'Andriamanitra le kalesan'i Jesosy ry havana. Zany io Andriamanitra io. Ka le hery io anasoavana antsika, amoahana antsika avy eo am-pasana, andresy ny fahatoram-pahafatesana mamatotra ny tokantranontsika, mamatotra ny fiainantsika, fiainam-piasana, fiainam-pianakaviana, fa io koa anandratra antsika ry havana, hampitombo antsika ara-panahy. Zay le izy. Zany ny vaovao mahafaly. Aroka ho zany no tsaroantsika raha manova ny fomba fijerintsika. Ny rahaoansika hoe wow, Jesosy, io rahaona io, rahaona tahaka an'io tondran'Andriamanitra an Jesosy raha nametraka azy ho mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary zany hery nampiakarany an'iny kalesa iny dia mbola ampiasainy anasoa. Zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa dia zao: mazava be hoe ozy izy ny andininy fa sy hoe nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Ry havana, ny dramon'ny kristianisma, ny dramon'ny fiangonana dia nanomboka tamin'io ascension io, hoe rehefa netin'le rahona Jesosy, rehefa nampiakarin'Andriamanitra Jesosy ka tsy hitan'ny masony intsony, hoy ny asan'ny apôstôly 2:9, tsy hitan'ny masontsika intsony Jesosy. Ho an'ny akamaroan'ny kristianina, tsy hitan'ny maso égale tsy misy. Zay. Tsy hitan'ny maso intsony égale tony tsy misy. Zay ny problémantsika. Marina be le fitenin'ny vazaha hoe quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fonavatsy hoe fa nivahevanan Jesosy zany, fa tsy eo Jesosy ohatrany tsy misy izy ao antsika dia manao izay danin'ny saintsika sika, manao izay danin'ny kipitsika sika. Dia farantsika gaga hoe maninona ny finoko no matimaty ohatran'izany, maninona ny finoko no matimaty ohatran'izany. Fa sofa hoe tsy mandeha amin'ny fahitany sika ry havana, sofa tsy mandeha amin'ny fahitany sika, fa manana finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, manana finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io no ahafantarantsika fa tsy aiza tsy akory Andriamanitra, Jesosy, fa ny an-danitra izy eo anatrehan'ny ray. Araka ny tenin'ny Hébreu 9 hoe mpanalalana izy, intercesseur izy, intermédiaire. Manalalana antsika sy Andriamanitra. Tsika ny tsy mahita azy, fa izy ihany mahita antsika, ary mpanalalana izy, intermédiaire, intercesseur. Fona isan'andro ho aso anao izy. Romanina 8:30. Zany io Jesosy niakatra any an-tany. Za tsy mahita azy, za variana amin'ny fiainako ity, za boda ny lohako, za donto ny saiko, tsy mieritreritra an'izany, fa izy mahita dia mifona ho aho, manalalana ho aho isan'andro ry havanao. Ary zava-dehibe
aitsika itsenjeny eo atao adinidiny hoe le teniny eo amin'ny jauna 4:10 rehefa nitsangana hoe rehefa milaza ny itsanganany amin'ny maty izy rehefa izay ozy izy dia andeha andao anareo anamboatra fitoerana ho anareo anamboatra fitoerana ho anareo ary rehefa izay dia ho avy akanareo ry havano ho anareo izay mihaino ary eo raha maty afaka adiny ray dia teneny hoe teneny miaraka amin'ny vava hoe vita zany le fitoerana ho an'ny pastera Zolovo any an-danitra tena lainy Jesosy izy sy namatiny corona namatina zavatra variavana fa le rahona manakona ny masontsika dia ny ety an-tany ihany ny ety an-tany ihany mioka amin'ny ety an-tany tsy misaina fa tsy ny zavatra ety an-tanysika zany mamay antsika fa manamboatra fitoerana izy ao an-danitra ao ary ny firariana ho antsika ry havana dia zao tako ny masontsika no le rahona Jesosy Kristy tompo fa raha mitaraina aminy ianao raha mivavaka aminy ianao tsy voasaka ny rahona zany vavaka ao zany enganeka hoe aprisika anao hivavaka zany manomboka amin'ny ascension 2021 aprisika anao hivavaka satria io rahona io tsy manakana ny vavaka tsy manakana ny fitarainanao ho tonga eo anatrehany seza fiandrianana ary io rahona sy resahana io ry havana tsy manakana ny valim-bavaka tsy manakana ny fitahiana avy any an-danitra tsy manakana ny famonjena izay nikasaina teo amin'ny seza fiandrianana araka ny tenin'ny Apokalipsy 4:2 fa ny afatry ny ascension 2021 dia hoe okizay ty fiheverana dalabe ity satria tsy hitany masonao ara-nofo Jesosy dia toy ny tsy misy izy maro ny olona tsy miaraka amintsika eto androany tsy miaraka amintsika eto izy fa ngamba ataontsika hoe adalabe raha mieritreritra hoe tsy eo ihany na dia manao izay dany sainy tsy dadiny kibo izy efa rahariva ahita azy ihany zay izy ovaya fijerina online ny rahona manomboka an'io ary fataro fa io rahona io tsy manakana ny vavaka sy ny fitarainana ataonao an' Jesosy ary mbola afaka mamonjy ianao avy any an-danitra izy famarinana fahatelo farany ry havana dia zao eo amin'ny 9:10 ny anaran'i Jesosy iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra iny Jesosy iny dia mbola ho avy ary araka le tenin'ny Matthieu 26:64 teo Matthieu 26:64 dia hoe ho avy eo amin'ny rahona lanitra izy rehefa mitentsika hoe ovay fijerinao ny rahona mijery rahona ianao dia hoe aloha ny hijery ihany fa sao dia hoe taingina rahona Jesosy tamy tonga indray zany le izy ry havana zany ary rehefa tsy hanova fijerinao ny rahona ianao dia mieritrereta ry havana mieritrereta ny amin'ny hoavinao mandrakizay rehefa jerena ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 1 eo amin'ny 4:12 asa 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy
le 4 efa niakatra ny nampiakarina ny an-danitra zany Jesosy. Ok. De miandry izy a feviny. Inona no ataony? Inona no ataony? Ny ray saina naharitra ny vavaka izy. Ny ray saina naharitra ny vavaka izy. Iza ny tao? Izy 2 iza koa niaraka taminy teo? Rahalahy Jesosy. Iza koa niaraka taminy teo? Maria reny Jesosy mba nireo vehivavy izay nanoana nanampy an Jesosy tamin'ny ministera. Reo zany gropin'olombitsy vao niakatra Jesosy dia nakany amin'ny efitrano avo anoy fomba nahazatra azy niara ny vavaka. Zany no ataon'ny olona raha tantara ny andro ny Pentekosta. Zany no ataon'ny olona miandry ny fiavian'i Jesosy ry havanao eny am'rahona. Vonina venao, vonina venao, ampitombo ny vavakao ao amin'ny fiainanao. Sy tahaka ny olona tena miandry marina, zany hoe fiavian'i Jesosy izany ry havana. Fitantaran'ny Luka 24 dia hoe rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy teo masin'izy 12 tsodrano azy izy dia teo pitsofana rano azy 12 Jesosy nakarina ho any an-danitra. Dia niteran'i Jesosy izy nakalazan'i Jesosy ary faly be verina tany amin'ny tempoly tany Jerosalema. Reto olona mako amin'ny efitrano avo reto zany olona tena hoe feny fifaliana. Nefa na feny fifaliana azy izy olombelona ihany araka le fitenitsika dia matsiaro ny fahalemeny ny laozan'i Jesosy ry havanao. Matsiaro fahalemena. Ny olona matsiaro fahalemena. Zavatra tokana nataony, zavatra tokana nataony. Vavaka, vavaka, vavaka. Inona problemanao ny fiainanao ka matsiaro fahalemena ianao? Vavae, vava. Ny vavaka izy. Sady zany vavaka zany nampiombona azy tamin'i Jesosy zay nandao azy. Mampiombona amin'i Jesosy ny vavaka ry havanao. Raha rehefa tsy vavaka plivava atao tsy enjery mata, mampiombona amin'i Jesosy zany vavaka zany. Ary indrindrindrindra koa satria talohan'ny Pentekosta zany vavaka zany nanadio ny fony reto mpianatra reto handraisana ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Anaty fahalemena izy dia mivavaka. Te hiombona amin'i Jesosy izay nandao azy izy dia mivavaka. Tia ny hodiovina ny fony handraisana fanamasina dia mivavaka izy. Zany ny fiainan'ny olona, zany ny fiainan'ny fiangonana voalohany, zany ny fiainan'ny olona izay mino ary miomana ho amin'izany fiavian'i Jesosy zany. Jereo tsara ry avy ny tenin'ny Lioka dokotera nanoratra an'ity bokin'ny Asana Apôstôly ty naharitra ny ray saina naharitra ny vavaka. Rehefa taitra iny ianao ana tsy taitra ary ianao tsy problema ry havana ny hoe andao no zava-baovao. Olombelona zany tia vao, ndao hivavaka ary, ndao hiary hivavaka ary. Fa zavatra hafa zany hoe maharitra amin'ny fivavahana izany. Reto ny ray saina naharitra amin'ny fivavahana. Ary zay maharitra tahaka izany no azo valim-bavaka. Zay maharitra no ho voavonjy. Inona ary itao mpamaranana? Mety hoe antom-bavaka reto olona reto ry havana. Sady miandry amin'ny Pentekosta, miandry zay mety hoe fiavian'i Jesosy. Dia hoe azo antoka mihitsy
fa nivavaka voalohany dia hoe Jesosy manjakainao atomponay. Kitoko izay vo iziko vo niresaka investitura atao dia any an-danitra anao manjakainao atompoko atao antombavako zany ry havanao manjakainao atompoko. Ny antombavaka faharoa satria hoe miandrandra voatoa izy ny tenenin' Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo ary ho vavonimbika arahany Jerosalema seran'ny Jodisy Samaria ratra ny fanantany petra tsara aloha eto ambara-pilatsahany fanamasina aminareo. Dia mivavaka izy faharoa manaraka izany Jesosy oka izany mbo anisan'ny latsahany fanamasina. Tsika rehetra vita batisa ny latsahany fanamasina fa oka ho fenoina ny fanamasina mandrakariva. Zay ny antombavaka faharoa zay. Hoe manjakainao tompoka fenoin'ny fanamasina. Ary vavaka fahatelo, vavaky ny fiangonana voalohany dia hoe Maranata, Maranata, avia Jesosy, fangany anao Jesosy. Ka rehefa tonga Jesosy raha hakanao izy amin'ny alalan'ny fahafatesana, tsy ianao no noratsoratra any amin'ny réseaux sociaux any tampoka loatra hoe vao omaly zay niarananao enregistrement wa. Zay le izy ry havana, zay le izy Maranata. Zay le vavaka telo fototra ry havana manjakainao atompoko fanamasinao fenoinao mandrakariva ary Jesosy afianao fangany anao aka. Zay vavaka fototra fa misy antombavaka 5 ry havana zay ampatsahivana antsika fiangonana satria fantatsika tsara fa fampatsahivana ho anao zay te hanova ny fijerinao ny rahona ka mahafantatra hoe le mpanjaka ny mpanjaka sy le tompo ny tompo no tompo ny teny farany ao amin'ny fiainanao sy amin'ny zavatra mitranka ety ambany lanitra. Le vavaka 5 saivina amin'ny rantsan-tanana 5. Vavaka voalohany tia moa zany ny tanana akaiky ny foko indrindra dia mivavaka ho an'ny olona akaiky ahy indrindra vady amanjanako ny ray aman-dreniko ny ray tapo amiko ny meilleur amiako. Zay le vavaka voalohany. Vavaka faharoa atao ho an'le olona manondro an'ny lalan'ny fiainana, manondro an'ny lalan'ny lanitra, le mpanabe, le zoky ara-taona sy ara-panahy manondro ahy ary ny destination finale. Le fahatelo le lava indrindra dia hoe ho an'ny manam-pahefana mpanapaka mpanjaka atsika ry havana malalo amin'ny tompo korso fahan'ity fireneny ity amin'izao 13 mai 2021 zao satria manina eo angamba zay tsy fahaiza mitantana tsy haiko zany fa zavatra fantaro tsy ampivavaka isika, tsy ampivavaka ho an'ny mpanapaka atsika isika. Zay azoko antoka zay. Karazam-bavaka fahaefatra tia moa ny hoe ratsan-tanana faible indrindra dia hoe vavaka ho an'ny olona marefo. Hatrany amin'ny testamenta taloha ny olona marefo dia ny mpitondra tena sy ny kambody. Fa misy olona marefo isaky ny tokantrano amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina, misy olona marefo ara-pahasalamana eto am-bavaka ny marefo. Fa 5 fara tia kikely ty ianao io kely io matsiaro ny fahakelezanao ianao io natreny fahalebiazan'Andriamanitra ary arakaraka ny sainanao an'Andriamanitra sy ny fahalebiazana ny atserovanao ny fahakelezanao arakaraka ny sainanao ny fahamasinan'Andriamanitra no atserovanao ny matsintsinanao sy mampanotanao. Zany ny vavaka 5 ry havanao ataon'ny olona. Se nandry ny teny ny anjely manao hoe
iny Jesosy nampiakarina niala taminareo iny ho any an-danitra ty mbola ho avy taka ny nahitanareo azy niakatra tany an-danitra ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Ary samy ho hita mibanjina tena mibanjina zany fihevin'ny tompo indray zany isika menakavy ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Aoko sika hivavaka ry havana. Andriamanitra arainay io. Ianao ilay efa nametrahanay ny fiainanay hatr'izay. Ary ianao ilay nanome an'i Jesosy Kristy mba hanananay tsiraray avy reto fiainana ao aminao. Misaotra izay noho ny amin'ny teny fiainana omenao anay tamin'ny alalan'ny mpanomponao androany. Nampatsiahivinao anay fa ilay Jesosy Kristy dia napetraka ao ho tompo, nasandratra ao ho mpanjaka ny mpanjaka. Ary izay rehetra mino ny anaranao rehetra Andriamanitra no tarihinao hiaiko izany fahalebiazan'i Jesosy izany. Andrian'Andriamanitra dia faly izahay no ianao izay manova ny fomba fijerinay, ny rahona mitatao izay tazanay eo amboninay. Ary ianao ilay Andriamanitra arainay dia tia-pahiratra ny masinay eo anoloan'ny rahona izay misy eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny hery lehibe izay asehonao ao anatin'izany asanao izany, izay manalanay sy manangana anay ao anatin'ny aizan'ny fasana izay mbola hitoeranay sy tianay hitoerana. Misaotra ihany koa izahay noho ny amin'ny ianao izay nanome an'i Jesosy Kristy ho mpanalalana anay aminao, mifona ao anay mandrakariva eo ankavananao Andriamanitra. Misaotra Tompo fa ny asan'i Jesosy Kristy dia mahatonga anay hanana fanantenana ny amin'ny lanitra izay homaninao. Ankehitriny ihany koa izay dia feno fisaorana anao no ianao izay mampianatra anay tahaka ny nataony mpianatra rahateo mba hanananay izany fiainam-bavaka izany. Indrindra hanefenao hananainanay faharetana ao anatin'ny vavaka izay tanterahanay. Dia ilay fanahinao masina Tompo no ka hampiombona anay mandrakariva ao anatin'izany. Manoloana ny fahamarinana izay nambaranao taminay teo. Dia mahatsiaro izahay fa na dia eo azy ianao mandresy lahatra anay mandrakariva manova anay, dia indraindray mafy ihany ny fonay. Indraindray izay minitsy sy mijery ny asanao tianao tanterahana eo amin'ny fiainanay. Tompo malalo, ianao ary ankehitriny no angatahanay hamonjy anay. Noho ny amin'ny zanakao omemboninahitra mandrakizay, dia ianao no angatahanay hanavitra anay koa. Afao izay Tompo malala noho ny amin'ny herinao izay efa nasehonao tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary ilay fahalovana mitoetra ny aty anatinay
dia entinay eo anatrianao izany mba ho ravanao ho fongorinao tsy toetra tsy anatinay. Izay rehetra fomba fijerinay tsy mifanaraka amin'ny fijerinao Andriamanitra dia rantsano eo amin'ny fiainanay ihany koa izany. Koa amin'ny finoana tompo malalo no anatonanay ianao. Ry Kristy mpanjaka mandrakizay eo mamindrafo aminay zanakao. Ry fanahin'Andriamanitra sy fanahin'ny zanako vonjeo izay tsiraray avy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay famonjena ho anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, mitsangana raisom-pifaliana ny teny famelan-keloka izay omen'ny Tompo anao. Fahaony soratra masina. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ao an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Amen. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavelany elikao noho ny anarany masina, midiran'ny Tomponao. Ravana malala, aokarisika iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsi-to, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsi-to, avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Sotra an'Andriamanitra isika ry havana afaka mamarana zao Fanompoam-Pivavahana zao ny 461 ny andininy voalohany. Aoka ho an'Andriamanitra. Ataontsika alohan'ny hafatra sy ny tsodrano ny andiny fahatelo aorian'ny tsodrano. Thank you.
somary lava le toriteny teo ry havana, ndeha ho fitinina mba hipetraka tsara. Ny afatra ho antsika dia ny hoe ovay ny fomba fijerinao ny rahona. Tsarovy rehefa mahita rahona ianao, fa io ny toy ny kalesy nampiasain'Andriamanitra ampiakarana an' Jesosy tany an-danitra tamin'ny andro ny investiturany ho mpanjaka ny mpanjaka, ho tompon'ny tompo. Ovay ny fijerinao ny rahona, ary aoka ianao tsy ho alaim-panahy hoe tako ny rahona Jesosy, tsy hitany maso ara-nofo intsony, ka heritreritra alaim-panahy hieritreritra hoe toy ny tsy misy izy. Ovay ny fomba fijerinao ny rahona, ary tsarovy ny tenin'i Jesosy hoe mbola ho avy izy amin'ny rahona eny amin'ny lanitra. Ary noho izany aoka ianao hiandra izay fiaviana eny amin'ny rahona lanitra izay, aoka ny fiainanao ho fiainam-bavaka. Tanteraka aminareo any nitsotra antononina ny anaran'ny tompontsika, mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana vavaka mangina isika mbola misaotra an'Andriamanitra noho ny teniny ry havana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.